Faly ahy miaraka amintsika indray amin'izao fotoana izao. Ny fahintsiana na ny fijoroana marina no hodiniantsika ankehitriny. Ny fahintsiana na ny fijoroana marina dia tena zava-dehibe ho antsika olombelona, indrindra eo anivon'ny fiarahamonina. Ny olona izay mahitsy marina mankony dia mora amin'ny olona no mametraka fitokisana amin'izy ireny, izany hoe mora aminao izany no mametraka andraikitra amin'izy ireny ny olona, ary mora amin'ny olona ihany koa ny mifandray amin'izy ireny. Tsy izay ihany fa ny fijoroantsika marina dia mitarika fahasalamana ara-tsaina amintsika izany, ary io ny fositry ny fahasalamana ara-tsaina. Ary izay fahasalamana ara-tsaina izay dia mitarika antsika hanana fahatoniana sy fiadanam-po. Satria mankony rehefa manao ny marina isika, rehefa mahitsy isika, dia tsy tebotebo ny fontsika ny amin'izay ho avy sy ny amin'ny ampidintsika, fa anantenitsika fa izy vatosoa sarobidy izay ho azontsika. Fa ny olona izay tsy mahitsy kosa dia mety tebotebo izy ny amin'ny fitsahana izay mety hatra aminy. Fa tsy izay ihany, tsy fahasalamana ara-tsaina ihany azontsika, fa fahasalamana ara-batana sy ara-panahy ihany koa. Misy teny eo amin'ny baiboly manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha maharitra izany tsika amin'ny fitandremana ny famarinana hatramin'ny farany dia ho vonjena isika. Ary tena vatosoa lehibe izany izay afaka handraisantsika eo amin'ny fiainantsika. Mety misy amintsika nefany mety hoe lafo izy indraindray amin'ny fijoroana marina. Nefany izany tsy antony izany tsy tokony harenany, fa izay mahalavo atsika izay mihitsy ary no tokony harenantsika, satria fa atsika fa mamindra fotsy miandra ilay Andriamantsika. Mila manantona izany tsika an'Andriamanitra rehefa lavo mangataka aminazy tsika mba hanampy antsika amin'ny fanohizana ny ezaka izay efa nataontsika ka ahafahantsika mijoro amin'ny marina hatramin'ny farany. Ny fijoroana marina ihany koa dia misy ankony eo amin'ny hafa fa tsy amin'ny tenantsika ihany. Misy ankony ihany koa izany eo amin'ny fahasalaman'ny hafa, tsy ny fahasalaman'ny hafa ara-nofo ihany na ara-batana, fa fahasalaman'ny hafa ara-panahy ihany koa. Ny fijoroantsika marina mankony dia tena fijoroana vavolombelona mivaingana ho an'ny hafa, ary tena misy hery miasa mangina lehibe mihitsy izany. Raha isika manko no mizara zavatra iray ka tena iainantsika ilay izy dia mora amin'ny hafa no hampiatra izany eo amin'ny fiainany. Fa raha tsika kosa no tsy mampiatra zavatra izay zaraintsika dia zava-poana izany ary tsisy hery miasa mangina tsara eo amin'ny hafa izany. Izany hoe ny fijoroana marina izany dia tsy misy fiatsaram-belatsia fa tena avy amin'ny fo tokoa. Ka hanentanana antsika dia ny hijoroantsika marina mandrakariva, ny anantsika fahintsiana mandrakariva, ny hijoroantsika amin'ny famaritana izay efa nomena antsika ombieny tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy tamin'ny alalan'ny fampianarana maro isan-karazany. Dia manantena izay fa hanana fiadanam-po isika amin'ny alalan'ny fijoroantsika marina, ary ihany koa tsika dia hanentana olona maro hanaraka ny marina amin'ny alalan'izany fijoroantsika marina izany. Dia mirary soa antsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo amintsika. Amen.